distrikana Tsimondrano ifantoka amin'ny fameloma maso ny Antoko-Atim. Osika sy alabato tamin'ny fifidianana tota zany potsiny ireo mpandika lalàna hoy ny safidy. Fitsinjarana ny teti-bola ho an'ny androm-panjakana tsy mazava ny fampiasana azy hoy ny antenuerandro olona. Tompoko lasy tompoko vavy foravoravo no entina mitsidika ny tokantranonao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alarobia 20 Oktobra 2024 ity. Ankoafaliana ihany koa no anasananao ampitiavana sy ampanajana hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Araka ny efa natsidika teo tao anatin'ny lohatenim-baovao dia ny resaka politika no tsika manomboka ity fotoana ity. Nanapa-kevitra ny amin'ny fameloma maso na ny redynamisation ny Antoko-Tiko Madagasikara ny ao amin'ny distrikana Tsimondrano ao. Androany dia nanatanteraka fionana voalohany ireo mpikatroka rehetra teny ampita tafika teny no nanatanterahana izany. Mialra Arnombana tahiry ny aina. Notanterahana teny ampita tafika androany ny fionana voalohany ho amin'ny fameloma maso na ny redynamisation ny Antoko-Tiko Madagasikara teny amin'ny distrikana Tsimondrano. Tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity ireo mpikatroka rehetra ao anatin'ny antoko izay nahitana ny ben'ny tanàna, mpanolo-tsaina ary ireo mpikambana tsotra. Nasongadina tao anatin'ny fionana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fanamafisana ny firaisakinan'ny antoko fa ihany koa amin'ny fametrahana drafitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Androany zany no teboka voalohany ny nanomboana ny antsoina hoe redynamisation na ny fanomezana aina vao indray ny Antoko-Tiko Madagasikara ato anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano. Izay notronony reto tompona andraikitra avy ao anivon'ny politika nitondra fanazavana sy fankahirezana ho an'ny mpikambana aloha voalohany indrindra ary ihany koa nametrahana ny dingana rehetra iosona amin'izay redynamisation na ny fanomezana aina ny Antoko-Tiko Madagasikara izay. Metraka ny rafitra amin'izay zany isaky ny fokotany sy ny anivon'ny commune ny tompona andraikitra isatsokaziny amin'izao fotoana izao ary mamarana an'izany ety anivon'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano. Zava-dehibe ho an'ireo mpikatroka rehetra ny fameloma maso ny Antoko-Tiko Madagasikara. Nilaza izy ireo fa hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana izany. Ny fandraisana an'ilay redynamisation aty amin'ny Tsimondrano aloha dia tena ohatran'ny afinaritra be satria isika ny jeune team rehetrarehetra isaky ny commune 20 dia manantena fa androso be dia manentana koa ny conseil namana manerana ny commune 20 sy andray an'ilay fifidianana fa manohana ny baikipitolomany ny team conseiller président conseiller anazy zany dia manentana an'ireo namany amin'ny fanentanana fampiroboroboana ny Antoko-Timo ity. Araka ilay voalaza hoe fameloma maso ny antoko dia dikan'izany amelombelona indray ny fiainan'ny Antoko-Tiko Madagasikara fa tsy atoritory intsony na ho varimbariana fa andray andraikitra tanteraka mba ampandrosoana ny antoko ahafahana mampandroso ny firenena. Ny redynamisation dia zavatra lehibe mihitsy ary tena ilaina eo amin'ny antoko satria nandalo fotoan-tsarotra nandalo fotoana maro ka mety nisy ny tsy fitofikevitra na tsy ferahan-dalana tamin'ny zavatra natao ka fotoana izao tokony ilana an'izany mihitsy ary tena ilaina izany eo amin'ny antoko. Ny Antoko-Tiko Madagasikara dia mbola toko matanjaka ary tsisy matanjaka ankoatra ny Antoko-Tiko Madagasikara eto amin'ny firenena. Ka tsara zany miantso antsika vahoaka malagasy rehetra izay mahatsiaro tena fa tokony mba hiverina sy iaino anatin'izany Antoko-Timo zany dia fotoana izao ingao ny hery atambaro ny hery fa ny firaisakinantsika no anavitra ny firenena ao anatin'ny fiatrehana an'izany redynamisation zany ary fananganana an'ilay antoko ho mafiorina tsara eo amin'ny fitantanana ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Atambaro ny hery fa zao tantara valomanana dia mbola tsy nametaka ny vahoaka eto Madagasikara ka ozy izy hoe andao sika iotra hiaraka aminy amin'izao zavatra mahazo an'ny firenena zao satria mafy mahazo amin'ny firenentsika amin'izao.
no amafisany solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko tim eny amin'ny distrikina Tsimondranona nandritra ity fihaonana ity ihany koa ny tsy andraisan'ny antoko anjara amin'ny fividianana olona amin'ny 12 Desambra ho avy zao. Nambarany fa atoko manara-dalàna ny antoko tim ka tsy hanaiky velively fividianana ho atao amboletra io. Misy tokoa ny taratasy ho atolotra ho an'ireo mpifidy vaventy rehetra izay voafidy amin'ny alalan'ny atokotika Madagasikara. Izany hoe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina zany miainga avy any amin'ny bureau politika izay soniavin'ny sekretera général ny atokotika Madagasikara no voaran'izy ireo manambara ny atao hoe ny disposition raisin'ny tima manoloana an'izany fividianana izany ary mampatsiahy azy ireo ihany koa ny anajana ny antsoina hoe etika politika atao anatiny zany feany zany atoko tika Madagasikara izany. Mbola resaka politika ihany dia tafatsangana androany ihany koa ny tanora RMDM izay hitondra ainga vao ho an'ny rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Ny bureau nasionaly no kasain'izy ireo atsangana eto Antananarivo atoato misy ny fanadihadiana manokana izay nataonay eo amin'ny sariny Mathieu Princier. Misy eo amin'ny endriny maro ireo sakatsakana atao amin'ny mpanohitra amin'izao. Tsy ahatarafana intsony ny demokrasia eto Madagasikara, ny fihetsiky ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy. Tsy vato misakana ho an'ny RMDM nefa zany, fa efa mijoro indray ny tanora RMDM. Tanora RMDM manomana ny fikarakarana ny ananganana n'ilay bureau nasionaly izay ho atao eto Antananarivo tsy ho ela. Hitataratra eto ny lafivalonynosy sy ny antoko maro samihafa anatanteraka an'izany bureau nasionaly izany. Izay no antony nijoroany reto tanora reto ankehitriny hijery sy hitady ny tombotsoa ambony ny firenena hoentina manarina an'ity firenentsika ty amin'izao toerana misy azy izao. Efa nambaranay ombieny fa rehefa tapitra ilay ameana ara-pahasalamana dia amory vahoaka ny RMDM. Nefa indrisy mampalahelo sy mamenatra fa tapitra le ameana fa le famorim-bahoaka mihitsy izay fitadiavan'ny olona betsaka ny olona mitady vola amin'ny famorim-bahoaka voasakana ho olona 200. Ohatra mivaingana amin'izay tsy fahazakan'ny fanjakana demokrasia izay ny sakatsakana natao ireo vondrona panorama niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka izay nikasany anao tatitra tamin'ny vahoaka tao Mahajanga. Manana ny fijeriny RMDM izay mikasany anao hetsika ihany koa atoato. Voalohany aloha matoa mampiasa mpitandro filaminana ny mpitondra fanjakana matahotra. Dikan'izay tsy manana tahotra zay. Fa ny tahotra any amin'ny mpitondra fanjakana. Matoa izy mampiasa hery sy forsa dia matahotra zay. Fa zay tsy mieritreritra ny ninina ankoatry ny fahamarina, fanarenana, ny tombotsoa ambony ny firenena. Ka raha misy tahotra dia fanjakana no matahotra. Anisan'ny nampiteraka resabe tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ny Anipitoloha teny amin'ny CCI Vato teny nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny anteny miera-pirenena. Ao anatin'izay indrindra dia mahatsikaritra ny rehetra fa ny any Atsimo kere ny tetibolan'ny anteny mierandolona dia nifoanan'ny fanjakana na ny hevitra manoloana izay teny anosy kely teny indrindra ny talikabinetra ny anteny mierandolona fanadihadiany Ravirazafimahenina sary ny Manora Andre Malala. Tsy elakory izay no nisesy ny fanambarana teo anivony anteny mieran-doholona nilaza fa notapan'ny fanjakana ny tetibola entimiasa eritaona teo anivony ity androm-panjakana ity. Vaomaly no nanambara ny minisitra misahana ny vola sy ny tetibola fa alefa ny atsimo ny volan'ny Sena. Betsaka ny fanontaniana tsy voavaly anefa ohatrina amin'ny volan'ny Sena no nalefa tany ohatrina ny tetibola tokana ho any anteny miera-pirenena eny amin'ny CCI Ivato hiatrehana ny fivoriana ara-potoana nankaiza avokoa ireo fanampiana azo avy any ivelany ho an'ny kere na ihany koa entimiasa ny hiatrehana ny COVID-19. Ny DRC aloha nantanina firovatena dia fa maninona ny tsy mitovy kotra ary zany ny taux de régulation anareo menareo ny Sénat sy l'institut par rapport à l'institution hafa reo dia hoe noho ny état d'urgence ozy sy noho ny kere dia nalefa any Atsimo ny vola ary namafisy nandeha matoa ministre zany tamin'ny omaly teny amin'ny CCI Vato dia zany tompoko atsaony lalàna amin'ny resaka finance publique dia lalàna io loi de finance io efa lany loi organique io efa lany teo amin'ny anteny numéro rotota io efa soniavy filoha pirenena io
promulgué sisitsika rehefa nandalo contrôle de constitutionnalité tany amin'ny haute cour constitutionnelle tany ACC tsy azo ivarosana io zany tokony ampiarina raha tsy en conseil des ministres misy décret ay zany décret zany raha mamoaka an'izany nga misy dia mety de mangina to mangina zahay fa tsy misy zany décret zany ny financement covid ane zay fanampiana 600 millions dollars avy ana firenena namana recherche atao action sociale tafidapity action sociale ankere araka iza zany ny volandreo ka hoe nensianana rehefa de miperako fanontaniana fa manina nensianareo nareo fa tsy nensatrakoa nangalana indrindrindra lay 1000 milliards provision any amin'ny présidence nensianake raha budget général de l'état 0,4%. io zany mbola ambinana rehefa tany fa le 1000 milliards tsikitiana zay hoe soda tsy soda misy resaka ambadiky soda tsy jerevana lay androm-panjakana fa olona mijerevana. Eo anivony anteny merandolona izay raha malala fa tsy misy olony fitondrana fividianana ihany koa izao atao amboletra eo ihany koa ny fanenana ny isan'lo olona tsy izay ihany no miatra amin'ity androm-panjakana ity. Nametraka fitoriana ny Sénat teny amin'ny Conseil d'État fitoriana zany pour excès de pouvoir nataon'ny ministre des finances mikasika amin'ny budget ny Sénat nandeha moa ny fitsarana androany mikasika an'ilay fampiatona an'ilay circulaire numéro 4 tonga tany ny DLC na ny direction de législation et contentieux zay miaro ny fanjakana Sénat koa fanjakana so de tsy fa tsy orinasa koa ny Sénat fanjakana androm-panjakana io dia rehefa nahen'ny fitoriana izy dia mena fitenenana dia teo izy nazava fa hoe nisy ony circulaire navoakany tamin'ny 6 octobre ary tao amin'ny fitsarana zany vola tolotra anay Sénat fanjakana nyresantsika eto fa raha misy taratasy circulaire ohatran' zany dia officiellement lefa foana avy any amin'ny ministère makaty amin'ny Sénat zany hoe 16 octobre ty mivoaka 12 octobre ny fitorinay napetraka tany amin'ny Conseil d'État mitoro zany zay vao tonga saina ny ministère dia niazakazaka anova n'ilay circulaire numéro 4 tamin'ny 9 octobre dia ty navoaka tamin'ny 6 octobre ty dia mba namoaka kely izy ato zany retany aby misy fa ohatra izy zay hoe potomofo potomofo. Izay ny resaka teti-bola tantara hafa ihany koa ny fantaniana ireo volavolan-dalàna andalo eo anivony anteny merandoolona no io tsy fisiany vola ety miasa io zara raha misy folo ireo olona manatrika ny fivoriana ara-potoana izay nanomboka omaly. Ankoatr'izay dia anisan'ny vaovao nampiteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana mikasika ny vola aloha amin'ny fampidirana mpianatra eny anivon'ireny sekoly tsirairay avy ireny nandritra ny fandarana manokana izay nataon'ny solombavambahoaka tany Mahajanga dia anisan'ny voaresaka manokana ihany koa no mikasika an'izay Injavandrema efa no mitaditra ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Lasa kilabo tanteraka ankehitriny ny fomba hitondran'ny fanjakana ny fampianarana eto Madagasikara. Maro ny lesoka hita raha tsy ilaza fotsiny ny fitaranana maro samihafa nataon'ireo mpampianatra firamina izay efa niasa aman-taona maro kanefa tsy mbola voaray mpiasam-panjakana hatramin'izao. Eo ihany koa ny filazan'ny fanjakana fa mamaim-poana ny siara-pisoratana anarana eny anivon'ny sekoly amin'ity taona ity raha ny zava-misy anefa dia maro ireo velon-taraina fa mbola mandoa izany eny anivon'ny sekoly tsirairay avy eny. Le famitahana an'le olona ny olona rehetra zay maheno rehetra zany dia hoe 0 ariary tsy mandoa vola ny fampianarana. Tsy misy droit d'inscription fa ohatra tsy misy fa mamitaka ny ray aman-dren'ny mpianatra mamitaka n'le olona rehetra fa mampidikisy kosa n'le fianarana le mpampianatra tompona andraikitra ao le sekoly le talen'ny sekoly miady ray aman-dreny sy mitena ady be mihitsiny fa tena hoe tsy rarahiny zany zavatra zany tena hoe tsy rarahiny fa dia hoe ny anay tenena hoe populisme zany no zavatra ao atao zay zavatra mahafinaritra fotsiny fa tena zavatra mamotika ny fampianarana ny zavatra atao amin'izao fotoana zao. Io fampianarana io zany tena mila fijerena manokana mihitsiny ary za tena manentana mihitsy ny député namako rehetrarehetra hoe andao isika tsy hijery resaka loko politika fa iresaka ny resaka fampianarana io fotsiny io resaka fanabeazana io fa zatao sorona ohatran'izao le zanantsika.
Vaovao mahakasika ny fifidianana izay kasain'ny fanjakana ho atao amin'ny 20 Desambra dia tsy hemitra fa dia ho atao letrezana ihany ty fifidianana l'olona ity araka ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao sy ny tsapa ihany koa. Betsaka ireo mahatsikaritra sy tsy mankasitraka ity fanatanterahana ny fifidianana ity ary be fanahina sahady ny safidy na ny sampana araraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana fanadihadiana eo amin'ny sariny Tokra Marola sy Mathieu Prince. Fifidianana telo lehibe no tanterahana teto amin'ny firenena, tsy nisy izay tsy nahitana olana. Tao ny resaka doublon, ny fanabotsonana ny tahampandraisana anjaran'ny mpifidy izay tafiakatra hatramin'ny 7.20 isan-jato. Ny fisiny ny olona mifidy miverimberina amina birao fifidianana samihafa. Tsy mandehandeha ho azy reny fa misy tompon'antoka. Ho avy indray izao ny fifidianana olona, mbola tokony azo leferina ve ny toy ireny? Tsy fanasazina andreo nanao heloka ara-pifidianana na le hoe impunité électorale, izany hoe misy olona fantatra ary voaporofo fa nanao heloka ara-pifidianana fa ny fanasazina andreny zany mbola tsy mandeha araka ny tokony ho salamitatsika hoe fanolanana zazakely zao heloka zany dia ohatray koa fanolanana ara-pifidianana heloka koa zay satria miankina amin'ny aim-pirenena koa ndraisana anatin'izay fa izay mbola tsy dia tena mandray andraikitra ny tompona andraikitra mahakasika an'izay. Ny ahinay sahady zany ny tsy ampy dia ny fanabeazana ireo mpifidy. Izy moa mpifidy eto dia ireo mpifidy vavaintsika zany dia ny avy amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpamelotsaina izay marihana fa eo amin'ny 500 mahery ny kominantsika dia komina ambanivohitra. Moa ve zany ireo mpamelotsaina ireo manana ny fahalalana ampy alalany hoe olona toy ny takany ahoana zany no tokony vidiana olona Madagasikara. Efa hita taratra sahady zao fa ny kandidam-panjakana no ibahan-toerana amin'ity fifidianana l'olona ity. Izay ireo kandida manohana sy miaradia amin'ny fanjakana ihany no ifaninana aminy. Aiza ho aiza amin'izany ny demokrasia. Iverina amin'ny vaovaon'ny sosialy sy ny resaka fanabeazana isika nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy sahirana teny amin'ny faritra Kazomanga sy ny manodidina iny ny mpanakanto bodo izay fantadaza tamin'ity androany ity. Mbola isy hatrany ny ezaka atao fanampiana ny ankizy eo amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay raha malala fa toa lasa anjorom-bala amin'izao fotoana izao hoy hatrany fanadihadiana teo amin'ny sariny Mathieu Prince fanadihadiana inambiny tsy ho velositraka. Ny fahitan'ny bodo, ny fahasahiranana mianjady amin'ireo ray aman-dreny sahirana ka tsy afaka mandefa ny zanany an-tsekoly no nanosika azy hanolotra ireto fitaovam-pianarana ireto teto amin'ny faritra Kazomanga sy ny manodidina. Tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe misoratra anarana ho izy ny mianatra any an-tsekoly, mila tohana ara-tsaina, ara-moraly, ara-pitaovana ary ara-tsakafo. Araka ny fandaminana nataony sy ireo mpiara-misala aminy dia alefa tsy kelikely isa-paritra sy isa-pokotany ny fizarana ka ireo rehetra voakasika dia tsy maintsy mahazo avokoa. Nisy ny taratasy fifanarahana no sy ny avin'ny ray aman-dreny tsirairay ny sitraka ny fanampiana-androany mba hanamarinana fa tena handefa an-tsekoly ny zanany izy ireo ary koa mba hahafahan'ny fikambanana mitady olona avy any ivelany hanampy isaky ny ankizy iray. Ny fandalovan'ny firenena tao anatin'ilay falanaretina teo dia somary mitotongana ny fahafahan'ny ray aman-dreny mampiditra ny zazany any am-pianarana ka mety alay mpanazana izy ireo tsy handefa ny zanany any am-pianarana. Ny fianarana nefa dia anisan'ny fanohitra lehibe anankiray hampandroso ny firenena ary ho antoky ny hoavin'ny firenena. Noho izany dia nandray andraikitra mihoatra ny isan'andro zahay zany mba hampiditra an'ireo ankizy ireo any ampianarana mba ahafahany miatrika amin'ny fiainana ao aoriana. Mbola izy ny hetsika akasainy ho tanterahina ho toy ny fizarana raha ny fanazavany mananteny izy ireo fa ianisa taony izany hoe zaza mirenireny tsy miditra an-tsekoly izany eto amintsika. Eo amin'izay toana ara-tsosialy izay ihany dia nahazo fanampiana ra-tsakafo tamina mpandraraha iray tsy miankina teto an-toerana manampy ireny autista ireny teto andrenivohitra teny Androndrateny no natanterahana izany androany. Ireo fiatsika tsara ho fantatra tokony ho fantatra ireo ray aman-dreny izay mananjanaka autista sy ny tsara ho fantatra manodidina an'izay no tanteriny Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Maro amin'ireo ray aman-dreny mananjanaka autista no tsy maneky izany eto amintsika no tsy fahampiany fahalalana antika natao hoe autisme ve? Tokony manampahaizana maro ihany koa anefa no miaraka manao fitiliana ary mamoaka valiny na autista na tsy ilay zaza. Raha ny eto amintsika manampahaizana anefa mira vola be alohan'ny ray aman-dreny. Ao anatin'ny lohan'ny olona zany ny autista zany tsy mikatona io fa morceau tsirairay dia
zay mampatonga anazy misy trouble izy dia zay ny ilaina anazy hoe alamina inona ny ilaina miaraka amin'ny ray aman-dreny zay fandaminan'izay satria raha ty hoe alamina ansainy dia tonga ny trano izy mikorotana dia tsy mety dia ny accompagnement zany dia mba ahafahany miaraka amin'ny olona l'essentiel c'est pas d'être comme les autres mais vivre avec les autres. Zavatra problème ny autisme zavatra telo communication des stéréotypies manao mouvement stéréotypie kely izy ohatra antsika zao ohatra hoe eto zao dia manao zavatra kely dia izy manana zay mouvement stéréotypie kely be dia be zay dia interaction sociale izy mitokatokana izy fa tsy miaraka amin'ny olona. L'enfant porteur an'izay le trouble zay misy fomba mpiainana tsy maintsy arany ao anatin'ny iray andro tontolo hoe rehefa amin'izao vao hoe mifo dia mitsangana dia misolo akanjo dia miborosy nify dia misakafo dia ohatr'izay dia raha vao mifamadika zao zay hoe mifo dia tonga dia misakafo fa tsy misasa ohatra dia raha vao mifamadika zay dia tsy mety. Mitaky fotoana sy faharetana ny mitaiza zaza autiste toy ny fanaramasy sy fanajana ireo lamina efa napetraka ary mahazatra ilay autisme. Tsy mbola azo lazainy ho afaka mandray autiste ny sekoly manerana ny nosy na raha-mpanjakana aza misy ny hetsika tokony atao. Dia scolarisé ny ankabeazana satria tsy misy olona mandray anazy dia misy alternance ohatra hoe makany am-pianarana dia makaty dia makany am-pianarana dia makaty anampiana anazy satria izy tsy zakan'ilay any am-pianarana mandehandeha izy misy hyperactif misy sady porteur na trouble na autisme nefa izy misy hyperactivité koa iny le izy mandehandeha zay tsy zakany any am-pianarana dia manahirana anazy hoe olona roapolo veny eo dia iny andehandeha eo tsy perturbe any ankizy dia zay dia eto tsy dia mbola ampy loatra ny structure mandray amin'ireo le autiste ireo fotsiny fa ny eto somary mifangaro amin'ny handicap hafa. Nisy ny fanampiana azona ivitoerana iray manampy ny zaza autiste teny Androndra-Androany, ivitoerana izay manampy tosika ireo ray aman-dreny sy ny zanany. Marina fa zaza autiste 9 iseo no arahina ao amin'ity ivitoerana ity. Lafomba vao ny fiarahamonina ihany dia mirongatra zay tsy izy ny asa fisolokiana eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Lehilahy izay tompona agence de voyage iray eto Andrenivohitra notratehaky ny polisy teny Andrefanambojana teny ny 12 Oktobra lasa teo. Mialy rary nombana sy tahiriny aina no nanao ny angom-baovao. Tsy afa-niala intsony ilay lehilahy tompona agence de voyage iray eto Andrenivohitra rehefa sarom-pitandro filaminana teny Andrefanambojana ny alakamisy 12 Oktobra lasa teo. Fivadiam-pitokisana no itoriana sy nikaroana ity lehilahy ity araka ny loharano Vaovao. Amin'ny mahatompona agence de voyage azy izay dia nampiasa fiara Grand Starex 10 izy. Namidiny avokoa nefa ireo fiara ireo ny volana Desambra 2012. Lehilahy iray no nividiny 3 ary olona hafa kosa no nividiny 2 ambiny. Tamin'ny volana Desambra 2012 ihany ity lehilahy ity dia nangataka tamin'ireo mpividiny fiarany mba hanofany ireo fiara ireo isam-bolana noho izy mila fiara amin'ny fanodinana ny orinasa. Nisy ny fifanarahana nataon'izy ireo ka nivadika tamin'izany ity tompona agence de voyage ity. Ny volana septambra ihany koa tonga teto aminay ny fitarenana fa misy fiarany Grand Starex anankitelo lasany agence voyage anankiray rehefa nanampidirina nanao location tao amin'io agence de voyage io nandritrany confinement nahodin'ilay tompony agence de voyage ny fiara Grand Starex anaky 5 be zao dia nanidiny rehefa nahazo am'izay moa ny police-pirenena nanao ny asany avy hatrany nanao ny réquisition nanao fanadidina nanao ny vilapandrika maro samihafa tratra le tompony agence de voyage rehefa nandositra volana maromaro nandritran'ireny période de confinement reny tratra ny Grand Starex anankiray fa mbola eo ampitadiavana ny ambiny Grand Starex anaky 4 ny police-pirenena amin'izao fotoana. Nahiditra ponjavonjy maika ity lehilahy mpisoloky ity rehefa natolotra ny fampanoavana ny 12 Oktobra lasa teo.
olana ara-tsosialy any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny tsy eto andrenivohitra ihany no ahitana olana ho an'ireo olona misedra ny resaka fahatapahan-jiro sy rano lavareny fa dia any amin'iny manodidina an'Ambondry Maminy ihany koa dia mikaikaiky ny mponina amin'izao fotoana izao vokatr' izay fahasahiranana izay. Samy mamonjy MBS Mahajanga no mitatitra ny vaovao. Sairina tanteraka amin'izao fotoana izao ny commune rurale eny Ambohimalandy eo amin'ny lafiny sosialy tafiditra ao anatin'izany ny rano fisotro madio manana toa famatsina rano 3 lehibe izy ireo nefa dia tsy tonga isam-baravarana noho n'ilay fototra-pitrasa efa simba ka tsy azo ampiasaina intsony ka mitarana izy ireo makasika an'izany. Amavahoaka tsoranaka tompoko dia maty tokoa ny olana fa ny tena manery anay dia resaka rano. Io rano fisotro madio zany tena zavatra ilainay izy io tsy tonga isam-baravarana le rano. Visy dia visy ny misitraka ny rano fisotro madio raha mbola eto Ambohimalandy. Ankoatra ny rano fisotro madio dia vao mafy ihany koa izy ireo amin'ny resaka herinaratra izay fataona maro tokoa no tsy nazahoana an'izany herinaratra izany izay mampitaraina izy ireo nefa dia eo amin'ny district Marovoay misy herinaratra ka tokony tonga amin'ity commune rurale ny Ambohimalandy ity satria dia efa kaiky dia kaiky eo amin'ny 10 kilometatra no tokony ho tonga amin'izany toerana izany ny herinaratra izay mampitaraina mafy an'izy ireo ihany koa. Par rapport amin'ny Marovoay izay eto dia azo lazaina hoe tsy dia lavitra loatra raha mijiro zany ka ilainay le extension na resaka électricité zany mba hitatra aty aminay aty satria ny jiro rehefa tonga eo amin'ny 60 eo Bevovoka zany mba ataoko hoe même pas eo amin'ny 5 km na 6 km eo dito dia tokony mba hitatra zany io jiro aty aminay aty fa tena mijaly zay eto Ambohimalandy satria rano efa tsy manjary ny jiro koa adinidimy raha farany ela. Anisan'ny mokabary ity commune ity nefa dia tsy misy pijery ka matsiaro tamin'ny andro nitondrany folety olomarika Ravaly manana izy ireo tamin'ny fifananana mokabary izay natongan'izy ireo no navokabary be indrindra ary dia nanampy ny Marovoay tamin'ny sobotry Madagasikara lafo ny vary ara-potika ihany koa ny fototra-pitrasa amin'izao fotoana izao ka ilaina fanamboarana sy ilaina ihany koa fijerena akaiky ny makasika azy io. Mbola hijanona any amin'ny faratratranisika ny faran'ny herinandro teo dia tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny RMDM tany amin'ny faritra Moronmany iny nandritra izany fotoana izany ihany koa no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana sy mpikatroka ao anatin'ny ity vovonan'ny mpanohatra ity. Vaovao tanteriny MBS Fianarantsoa hoentiny Zavandremahefa sy Andra Rakotomalala. Teboka maro no antom-pijoroan'ny RMDM ao amin'ny faritra Moronmany dia ny fikatsahana ny sohim-bonana ho an'ny vahoaka malagasy, ny fametrahana ny demokrasia tena izy sy ny tany-tandalana eto Madagasikara, ny fanomezan-danja ny vahoaka ary ny fampihavanam-pirenena tena izy. Mahatsapa tokoa mantsy izy ireo fa lasa ankilabao ny fiainan'ny vahoaka ao amin'ity faritra ity. Mijoro anefa ny RMDM ho fisonjovana hatrany ny tombotsoan'ny faritra. Antsika mahalala indrindra ho antsika atao faritra Moronmany fa mbiakoditra sy any anaty vilany mihitsy ny fahatrana ankehitriny nefa tamin'ny propaganda ny fampanantenana maro samihafa dia to paradisa i Madagasikara indrindra eto faritra Moronmany. Dia raha antsika mahalala koa fa mbola sangany amin'ny tsy fanjary-tsakafo sika eto amin'ny faritra Moronmany. Faritra Moronmany to zary ankilabao raha ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana izao satria zara fahatafavoaka avy any amin'ny faritra misy antsika sika any ambanivohitra any tsy fandriam-pahalemana manginy fotsiny. Manintana ny rehetra araka izany reto mpikambana ao anatin'ny RMDM Moronmany reto ho tonga natevina ny fikambanana ary ho tonga saina manoloana ny fitantanan-draratsy mahomby eo anivon'ny faritra. Vaovao ny kolontsaina sy ny zavakanto dia heritaona katroka izay no nahalasany Vaovao amin'ny tarika mahaleo. Maro ireo mpanakanto no mahatsiaro azy ampo, ireo olon-tsotra ihany koa. Ny kantony dia mitoetra ho izy ireo fa ny vatany ihany no nandao antsika malagasy. Fanady adiny nambintsovelo sitraka eo amin'ny sariny Mathieu Prince. 20 Oktobra 2024 20 Oktobra 2024 heritaona katroka ny nahafatesan'ny Vaovao mpanakanto efa tsy zoviana amintsika intsony tao amin'ny tarika mahaleo. Famantana-tsoa Rajaonarson no tena anarany ary maty teo amin'ny 25 taonany izy. Vaovao izay no anarana tena nalalany maro azy, isan'ny andrarezin'ny mozika ary tsy maty eo am-pony malagasy tsy vaky volo raha ny feony. Ray aman-dreny ireo mpanakanto koa izy teo amin'ny mozika. Ho an'ny body manokana izay niara-nihira tamina tarika iray fahiny na eo aza ny fahasairana andavanandro sy ny fihiboana dia namelinaina ny malagasy ny fiainonan'hira nandritra ireo fotoana ireo. Heritaona Ngarangidina
no nahabangany ny tontolon'ny zavakanto sy ny mozika tamin'ny fahalasana ny fafa ary ho avy tsy ela ihany koa ny dada andrarezina anankiroa ireo izay tsy nalala ny atao hoe Covid-19 kanefa mino fa ireo rehetra tao anaty fibohana ka ny ainy mirany misy any dada sy fafa sy mahaleo dia afaka nandalo fotoana mamy tao anatin'izay fotoana izay. Ankehitriny idama sy bekoto ary Charles sisano anatin'ny tarika mahaleo raha tsy ahivina nodimandry ny 3 septambra 2020 i Raoul, ny 7 Aogositra 2020 i Nono ary ny 7 Novambra 2020 i Dada. Fantatro fa tsy azo atao eloka minimity anao saingy tsy voatanany foko tianao antsokosoko. Edia mpamaranana dia vaovao hafa kely no sady mahatsikaiky tany ivelany tany no tanteriny Njavandriamaefa sy Andrakoto Malala aminao. Autorgone, tanàna kely iray ao ala Frantsa no ahitana ity voatavy farany izay goavana ity izay milanja 370 kilao. Tantsaha iray ao an-toerana no namokatra azy. Raha ny fantatra dia efa antaonany maro itery Granson no tia mamboly ity karazana legioma ity ankoatra ny fiompiana omby vavy-beronono izay tena ankafiziny ihany koa. Ary nandany fotoana maro ny tenany vao nahazo izao vokatra azo lazaina fa mahagaga ny maro izao. Izany hoe efa 10 taona ny maro ny tenany no nanao ity asa ity ary efa namokatra voatavy milanja 20 kilao ny tenany tamin'ny taondasa. Dia niany kotokolasy tonkovavy no nentinay namarana tanteraka indray ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alarobia 20 Oktobra 2020 ity. Apatsahiviny ianao fa aorianan'izao fotoana fiarahantsika eto izao dia isy ny fandarana manokana hoentan'ny Germaine Menjanahary ny vahiny teo dia Léon Razaferson izay filohan'ny V3 MP any vakina karatra any. Ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa mirarisoa ho anao mpanaraka tsy tapaka ny MBS Filomatomboka.